Lafim-baovao tanteraka indray kosa ho tanterana etsy amin'ny kolejy Sainte Famille Mahamasina ny sabotsy ho avy izao ilay fampiofanana momba ny fiompiana kisoa sy akoho bio tsy ampiasana provandy misy akora simika. Averina eto Antananarivo etsy amin'ny kolejy Sainte Famille Mahamasina ilay fampiofanana mikasika ny fiompiana kisoa sy akoho bio, izany hoe tsy ampiasana provandy izay misy akora simika toy ny lizine, ny méthionine sy ny CMV. Fa kosa soloina ireo akora voazanahary toy ny ravika sy ny legioma. Marihana fa ny kisoa izay ompiana amin'ny fomba io dia matanjaka hery fiarovana ka mahatohitra aretina ary tena mitombo haingana araka ny fanazavana. Pina kisoa bio zany dia ho azavaiko kely hoe inona le kisoa bio miohatra amin'ny kisoa tsotra. Ny kisoa bio zany dia fahanana amin'ny sakafo tsy misy produit chimique. Azo atao ny provandy fa asorina ny produit chimique zany lezina, méthionine, CMV dia soloina ravi-maitso. Dia izay le ho azavaina eo. Ka ny kisoa izay mihinana ny sakafo io zany dia tena hita porofo fa matanjaka ny anticorne, matohitra aretina dia matsiro koa ny henany. Dia misy andalana tiany anankiroa moa zany ny fanaovana ny kisoa bio, mba hoe ananany kisoa ny olona mitombo haingana maranaka aloha ny tanjona voalohany, dia mahazo vola ny olona dia miditra tsikelikely sady mianatra n'ilay tena kisoa bio zany izay tsy mihinana provandy intsony aoriana kely fa ravi-maitso sy legioma ary voankazo ny sakafony. Raha araka nambaran'ity manam-pahaizana ity ihany dia ho ampiarina amin'ny antsipriany, izany hoe manomboka hatramin'ny fifidianana varotra kisoa atao reny, ny fampiterahana sy ny fampisarahana nono azy, ny fanalebiazana sy ny fanantavezana ary ny fahasalamana sy ny toerana asiana ireo kisoa, ary indrindra ihany koa ny fandoronana momba ny fambolena ireo ravikazo sy voankazo ary legioma azo gasy atao sakafon'izy ireo ka hatramin'ny hijana izay fampiofanana tanterahana izay. Isy noho izany ny boky izay hozaraina mampiavaka ny kisoa sy akoho izay tsy ampiasaina provandy sy bio moa ny tsirony hena izay azo aminy indrindra ny volalany amin'ny sakafo satria dia mora kokoa ny izay volalany izay. Misy moa ny fikambanana nasionaly izay natsangana mba handrindra ny fiompiana kisoa bio satria dia tena mbola malalaka ny tsena amin'ity sehatra ity.